Manolotra ny araba tompoko ny vaovao mahakasika ny Francisco avy hatrany no entsika manomboka ny fiarahana. Raha tsy ivona dia tany amin'ny manodidina ny tamin'ny 10 ora maraina na tamin'ny 12 ora tanoany no niditra tanety tao amin'ny distrika Manoro i Francisco. Manodidina teo amin'ny 5 kilometatra isan'ora ny rivotra no entiny ary mahatratra hatrany amin'ny 70 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora kosa ny tafiditra miaraka aminy. Mitondra ora mikija tany amin'ny manodidina Manoro tany izy io androany tontolo izay vinavinaina mbola hitatra hatramin'ny rapitsomoa izay ora mikija ny amin'ny manodidina n'iny atsinanana iny zany. Eto kosa raha dia vinavinaina ikisaka hiakandrefana zany hoe amakivaky ny atitany izy voatany izy ary ivoaka ny ranomasina any amin'ny manodidina ny faritry Menabe ihany ho amin'ny rapitso na any amin'ny alatsinainy anoany. Arak'izany ary dia niova toy izao indray ny filazana noho ny fabetsahan'ny rotsakorana. Filazana miloko mena avy hatrany ary ho an'ny distrikan'ny Vatomandry, Manoro, Nosy-Variky, Mananjary, Antanambaomanapotsy ary Marolambo, Nosy-Beanala ary mitatra hatrany Fanadina. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny distrikan'ny Manakara, Vohipeno, Ikongo, Moramanga, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Andramasina, Ambatolampy, mihitatra hatrany Atanfotsy, Fandriana ary Ambositra. Ny mpampiasan'ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina eo anelanelan'ny Vatomandry sy Manakara kosa dia tanina hatrany aloha mbola tsy hivoaka andrika mandrapalasa an'ity loza ity, izany hoe any amin'ny manodidina alatsinainy na talata no any vao tokony hiverina noho ny asa mandraharaha isika any amin'iny manodidina ny Vatomandry ka hatrany Manakara no any. Ny mponina rehetra voakasika teo kosa dia tanina hatrany ihany koa mba anaraka tsakany sy andavany ny toromarika omen'ny manam-pahefana eny fotony eny. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity fiforonana rivo-doza ity indray ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tamin'ny maraina teo izy io no nahazo anarana Gabekile no anarany izay vinavinaina tsy ho aty amintsika aloha izy ary tsy ahakasika antsika fa izotra ianatsimo. Tany amin'ny manodidina 720 kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie tany no nisy azy tamin'ny maraina. Tsy misy ahina zany aloha raha ny lalan'ity Gabekile ity fa izotra ianatsimo hatrany izy. Andao ro jerentsika amin'ny Antsipriana mety ho tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina any amin'ny manodidina ny tapany atsimo iny zany hoe any amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Iorombe, Anosy, Androy, saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Torak'izay ihany koa andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko mety isy any ny orana tandrifindraona indraindray aty amin'ny faritry Sofia sy amin'ny faritry Diana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina saika asitraka orana hatrany zany aloha ny maraina fa betsaka kokoa izay rotsakorana izay ho aty amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy Fitovonany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika hitohy hatrany aloha ny orana manerana ny faritra maro eto Madagasikara mihitsy fa aty amin'ny tendrony atsimon'ny nosy aty ihany zany any amin'ny Morotsirak'Androy sy Anosy any ihany no saika hoe ifandimby eo ny rahoana Simbasoandro na andrahoana amin'ny tsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana kosa indray ahitana fidinana hatrany aloha ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 420 degré Celsius na 320 degré mihitsy aza moa ny eto amin'ny afovoantany. Ny ambany indrindra kosa dia 12 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny mafana indrindra kosa dia any manodidina ny Toliara hatrany mananka hatrany amin'ny 430 degré Celsius ho tafiakatra 530 degré zay rehefa any amin'ny atitany Atsimo Andrefana sy Androy ihany. Raha ny mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ny alatsinainy ho avy zao kosa dia any amin'ny manodidina ny faritra Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Andrefana iny ihany ny saika hoe ho maina aloha amin'ny ankapobeny fa ny faritra sisa rehetra kosa dia saika hisitraka oram-baratra avokoa indrindrandrindra moa ny tolakandro na ny takariva no hisitraka izay orana izay. Ny maripana amin'ny alatsinainy kosa indray tsy dia misy fiovana firy izy manodidina amin'ny 17 ka hatramin'ny 420 degré ny amin'ny afovoantany 430 degré ihany kosa ny any amin'iny manodidina ny Toliara iny. Fa ny amin'ny talata kosa izao indray dia efa hanomboka ho maina hatrany aloha ny any amin'iny Morotsiraka, Atsinanana iray manontolo iny mihazo ny tapany atsimon'ny Madagasikara fa ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra oram-baratra hatrany zany. Amin'ny herinandro io ihany koa dia vinavinaina hiverina tsikelikely ao anatin'ny volonandro fahavaratra isika eto Madagasikara. Arak'izany dia saika hisitraka orana hatrany aloha amin'ny herinandro izay ny any amin'iny manodidina
Fat Sofia Boeny Betsiboka mihazo an'iny Bongolava iny. Maripana kosa dia hiakatra tsikelikely indray aloha ny eto amin'ny avoantany sy n'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Mafana indrindra kosa dia any amin'ny manodidina ny Toliara, any amin'ny Fat Boeny sy Sofia ihany koa dia mety ho vinavinaina anankatra any amin'ny 3 na 4 degré Celsius. Dia izay indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy mivina ny toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka, manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.